Miarabantsika rehetra amin'izao somary hivariva izao. Iresaka fohifohy momba ny Rajoelina sy Ravatomanga. Olona roa nefa ray. Efa mpiray donakafo hatramin'ny mbola talohan'ny fanonganam-panjakana 2021 ary isan'ny azo antoka fa isan'ny atidoha miketrika ireny fanonganam-panjakana sy famitaam-bahoaka ireny. Tamin'ny fotoanan'ny tetezamita dia efa maro sy voatontonona matetika izany anaran'izany Ravatomanga izany. Izy tsy maka toerana hoe io izy ministra, na io izy premier ministra, na io izy député, na io izy sénateur, fa any ambadimbadika any izy no manindry. Izy zany no azo lazaina hoe état profond malagasy. Zany hoe le état profond io zavatra any amboniny le tondra. Tsy fantatra aloha izay tena miaraka aminy eo fa maro ireo kalaza amin'ny resaka trafika, olona malaza ratsy, tena iraisam-pirenena malaza be hatramin'ny rendrim-balikany ireny moa zany, Carlos Ghosn zany efa eny mifanerasera taminy, mazava ho azy fa Sarkozy ao anatin'izany daholo. Ka tamin'ny andron'ny tetezamita aloha dia voatonona izy resaka JIRAMA. Tsy fantatra izay tena tsy azo atao moa mitoroka olona raha tsisy mipirofo mazava, fa misy ny olona manana pirofo. Ry Fleury Rakotomalala ohatra dia efa nanazava fa izy no anisan'ny nanamboatra ny JIRAMA lasa JIRAMA ankehitriny io. Orinasam-panjakana tena nanana ny naizy azy ary tena niroborobo sy namokatra ary tena nampiadana ny vahoaka lasa io JIRAMA ty tsy misy afa-tsy delestazy ankehitriny io. Zay ray resaka herimady anisan'ny tsy fohany koa. Resaka Madaray, zany hoe namboarin-drahalahy tsy moramora tao le lalam-by malagasy tamin'ny tetezamita no lasa aksionera matanjaka indrindra tao anatin'izany Madaray zany, zany hoe lalam-by malagasy taloha i Ravatomanga, ary zao dia lasa fananany le lalam-by malagasy. Tsy hay hoe amin'ny fomba ahoana no azontsika hamekenana izany. Orinasam-panjakana, fitateram-bahoaka-panjakana, kitro tena ianteran'ny vahoaka sy ny fiainam-bahoaka sy ny toe-karena, zany hoe fitaterana an-dalam-by zany. Anisan'ny tena nanampy amin'ny fialana amin'ny lalan-dratsy. Na dia hoe tsy nanana afa-tsy linina vitsivitsy ary tsika, Toamasina, Batondrazaka sy makany atsimo, makany Manakara, fa dia tena aim-pirenena zany. Zay zao no anisan'ny tena nampiasa an'izany zotra makany Batondrazaka zany, manao vakansy makany Toamasina, manao vakansy makany Antsirabe, tonga hatrany Manakara. Fa dia tsy nasian-jareo tsipika tanteraka, vita tapotra izay tantaran'ny lalam-by malagasy zay. Ny Giara izay aiza moa ianao nahita firenena azo antsoina hoe firenena tsy manana gara be fitateram-bahoaka akory, fa dia nidinitra lahy navadiky ny drala kafe ho an'ny vazaha. Vahiny no matakatra ao fa ny gasy tsy mahavidy kafe ao. Restaurant sy tsena fivarotana sy fanaovana fivoviana sisa le gara izay azo lazaina hoe vakoka eo amin'ny ara-tantara
amin'ny resaka tanàna sy ny resaka lalam-by malagasy. Be mihitsy zany ny zavatra efa ratsy vita ny reto roalahy tafaraky reto. Ny ray tanolo-tsaina voalohany, ny ray mpibaiko ny mpanatanteraka. Zany hoe amin'ny mampanolo-tsaina zany amiko de izy mameno hevitra. Rehefa ianao mame hevitra dia raha manipoditra akondro ho an'le filoha izy zany de miara-mibilisatra amin'ny daoly ny vahoaka malagasy ray manontolo sy ny firenena malagasy. Hitanareo amin'izany mahasaripady sy mahazava-doza ny toerana ao ambadika alokalofany eo. Dia fotaka tafaraka, ny filoha fotaka, ny mpanolo-tsaina fotaka, dia mamotaka tanteraka ny firenena malagasy zany. Tamin'ny tetezamita de efa nisy ny tandindon'ny Ravatomanga satria izy no napiditra ny Atala Beatrice, filohan'ny CNT, CNI en transition amin'ny alohan'ny tetezamita zany. Zay nolazaina fa hoe ho foanana rehefa vita ny tetezamita, fa de io izy mbola hitantsika soamantsara io. Azo antoko zany fa tamin'ny fifidianana tamin'ny 13 efa nisy osoka tao, satria reniny arahana hita reny. Robinson efa nitarika nandresy premier tour, resy tamin'ny fidinana faha aiza mbola nisy tany olona nitarika premier tour ny resy deuxième tour. Zavatra ratsy eto amintsika mazy eto Madagasikara zany ty senity ihany. Io Ramatoa io izy napiditra ny Ramatoa io niara-niasa taminy tao amin'le Madaray, ary zay nazahoany an'io anina masiny lala masinina malagasy, lalam-by malagasy io. Ary mety izy koa ny napiditra n'ity resaka tramway lasa rivotra tsy hita fiafarany ity. Araky ny voalazan'le zalaray zay amina vidéo hoe tsy tramway fa tramway, zany hoe moins tsy misy zéro. Tamin'ny tetezamita moa de malaza fa izy no nanolotra ny Rajaonarimampianina ho ministra ny finance tamin'izany. Zany hoe efa prêtendro hatramin'izay tao zany reo. Hitantsika amin'izany ny izy zany mbola nanindry ny Rajao nisy fotoana tamin'ireny Rajao tonga teo hoe vola 46 millions de dollars. Fifidianana farany lafo indrindra teto ambony tany ny antsoina an'izany tamin'izay, na amin'ny fifidianana Amerikanina raha tsy lafo noho izany, raha isaina ny isan'ny mpifidy sy ny vola lany. Tamin'ny 2024 dia ny rahantsika nety reny 182 millions d'euros no nitaperin'ny Totakely Rajoelina ny fifidianana sy ny fifidianana ny vahoaka malagasy. Firenena manitra indrindra eto ambonin'ny tany ka tokony isaintsaintsika amin'izany zavatra rehetra zany. Lany izy nandeha ny resaka mialany ny kadiaka blindé vaovao 450 000 € ny vidin'ireny. Avy aiza le tomobile? Olona filoham-pirenena malagasy ianao, fitondra ny firenena sy fanjakana malagasy, fitaovan'ny fanjakana malagasy ny tokony ampiasainao, fa tsy tomobile tsy fantatra hoe avy aiza na avy aiza. Fa nalaza tamin'ireny hoe Ravatomanga no napindra anazy amin'ity kadiaka blindé ity. Tsy fantatra na mbola misy olona koa ambadika izany. Iza moa no ome anao kadiaka blindé 450 000 € zany maimaimpony. Trump ihany no hita hoe mitaingina an'ireny hatramin'izao aloha. Ankoatran'izay mbola tsisy filoham-pirenena mitetateta mitaingina an'ireny raha tsy ny nenintsika.
4 taona niarahana niraisana petsapetsa nanombana an'ity firenena malagasy ity, de zao ny vokany. Reo tsy vanin'ireo lasa mpanefoefo, tena manontany ny ory ny vahoaka, lasa fa manitra fadiranovana ny firenena malagasy farany gisitra indrindra eto ambonin'ny tany. Tsy resaka sy onono zany fa zava-misy. Efa tapitra nahavoatonona nahazo roalahy reo daholo, na resaka herimady, resaka jirama laza teo, resaka knaps, resaka lavanila, resaka letsia. Zany hoe tena tsy tokony tsoforoana mihitsy zany ny tapitra amin'ny feheza sy ny giazan'ireo daholo ny anina malagasy ray manontolo. Na ny tany faritany rahalahy daholo era mivodimoditra rehetra, io tany Ravatomanga, ty tany Ravatomanga, Tenerife-Vesta, Sainte Marie. Zany hoe tsy zavatra efa tena kolokolo, tena tsy takatra ny saina eritreretina tsotra, hatramin'ny fividianana trano any immeuble anankiroa goavana be any Paris, any Frantsa, any Levallois. Ka ty rangahy ty zany azo antoka fa efa manana ny nationalité frantsay koa io, satria ny olona manana rembe ohatr'izany eo amin'ny tanin'ny frantsay de tazominy ny arenany ary omeny ny zoom-pirenena, tsy ahafahan'ilay olona manilika amin'ny arena any amin'ny toeran-kafa indray de hijanona ao aminy. Ka mifandringotra tanteraky zany ireo zalahy roalahy reo no rangoro fototry ny fahasomban'ny firenena malagasy sy ny fahantranon vahoaka malagasy. Iresaka ny Rajoelina vetivety, tapitra voavidin'izy roalahy reo ny firenena manontolo. Ny ray miantoka ny zay le triumvirat na hoe triangle ny resaka mafia, ny ray miantoka ny resaka fahefana, ny ray miantoka ny arabola, ary ny lalàna sy ny fitsarana de voavidin'izareo tanteraky. Zay olona rehetra migadra de hoe Ravatomanga ny ao ambadika. Ka raha ity Rajoelina ity indray zany raha ny tokony ho izy de efa farafaratsiny efa intelo voaheloka faty eo amin'ny lafiny ara-politika. Toko mazava tsara ara-politika hoa, sao de misy mamadika indray ny resaka. Zany hoe fahafatesana ara-politika zany de noho ny fandikany ny lalam-panorenana. Voalohany aloha ny fanonganam-panjakana ny arahany tamin'ny firenena frantsay de efa faotana mahafaty tokony havoaheloka ho faty azy eo anatrehan'ny politika malagasy. Faharoa, ny nangatahany ity zoom-pirenena frantsay ity indray nanamafisany ny famadihan'ny tanindrazana tamin'ny 2010 dia fandroany ray koa zay, faotana mahafaty tokony mahafaty azy eo amin'ny lafin'ny politika. Fahatelo, ty resaka gouvernour, ary tsy vitan'ny gouvernour ihany fa hatrany amin'ireny filohan'ny fokotany, tendrena fotsiny ankeriny fotsiny tsotra zao, zany rehetrarehetra zany de fandikana lalam-panorenana daholo ary faotana mahafaty mendrika ny havoaheloka azy ho faty ara-politika. Fa de voavidy tanteraka moa zany ny fitsarana, hatrany ny fitsarana ambony, satria ny fitsarana ambony aoka zava vao fantatry voaingany zay fa ity Rakotoarisoa faharoa ity zay lehiben'ny ACC ankehitriny de efa olona mpiray petsapetsa minisitra tamin'ny andron'ny tetezamita. Zany hoe azotsika tsaina amin'izany ny zavatra fandraisan'ireo tendro, ka dia samia misaina, samia mandinika, samia mailo ary mampahery antsika rehetra, satria tsy ho mora ny hanongotra an'ireo mafia reo eo amin'ny toerana zay amin'ny teny eo amin'ny fahefana
amin'ny teny ny firenentsika io, ka dia mahay reza daholo tompo kilasy tompo vavy ary mirary faran'ny herinandro sambatra ho antsika rehetra.